Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Miatrika zavatra sarotra ve ianao? Izay indray ry havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra amin'ny Marka 10 andininy 2:30 ka hatramin'ny andininy 4:30 no ndeha angalantsika lesona vitsivitsy indray amin'ity an'ity ahafahantsika mamantatra ny amin'izay tokony atao rehefa miatrika zavatra sarotra. Satria Jesosy ny mpianatra dia amin'ny tenin'Andriamanitra io dia miatrika zavatra sarotra. Ny zavatra voalohany indrindra izay tiako hotadidinao dia izao aza matahotra fa mirosoa. Satria hitantsika amin'ny andininy 2:30 Jesosy ny mpianatra izy dia teny an-dalana niakatra ho any Jerosalema. Dia Jesosy nandeha eo alohany. Dia gaga ny mpianany ary izay nanaraka azy dia natahotra. Inona moa ny zavatra nitranga? Satria izany Jerosalema izany dia ao no misy ny renivohitra, ao no misy ny tempoly, fohy be toerana mihitsy izany izay misy an'ireo ilay fariseusy mpanorandalàna, ilay tena fahavalo nanenjika sy nankahala ny fofo an'i Jesosy Kristy ireo. Ary fantatry ny mpianatra tsara fa tena navaivay tena tao anatin'ilay toe-draharaha nafana mihitsy izany io ilay fotoana iakaran'ny zareo any Jerosalema io, satria andro fijitaorina an'io fotsiny dia efa linomboana tamin'ny hazo fijaliana izy. Ary Jesosy Kristy koa dia nafantatra an'izay. Izay no nahatonga an'ireto olona sasany reto natahotra rehefa niaraka tamin'izany hoe hiakatra ho any Jerosalema, satria ohatrany hoe andeha ho any an-davaky ny liona hitady loza, hitady raharaha any Jerosalema. Dia ny mpianatra aza dia nambara hoe gaga. Zavatra anankiroa no nahagaga ny mpianatra aloha voalohany dia hoe Jesosy nandeha eo alohany. Hoe Jesosy zany tena ohatrany hoe tonga dia izy mihitsy zany no mitarika. Izy zany manana fahasahiana zany hiatrika an'izany ho any Jerosalema, nefa tena fantany tsara mihitsy hoe zao ny zavatra hitranga any Jerosalema. Ary tena fantany mihitsy ny mahazava-doza zany hoe hitsofoka ao Jerosalema zany. Kanefa dia tena izy mihitsy no mialoha, izy mihitsy no mitarika. Ny zavatra anankiray koa nefa dia hoe ilay gaga io rehefa jerevanao ny Baiboly zao amin'ity teny frantsay dia hoe troublé. Zany hoe natahotra koa zany ilay mpianatra. Nisy fahaverezan-kevitra hoe ahoana, inona no hitranga, ahoana ny anjoantsika fa hoaizy tsika ty. Nefa dia nanaraka ihany moa zany satria ny tompo no nitarika. Dia niditra nakao any Jerosalema ihany ireo. Dia izay toe-tsain'i Jesosy Kristy izay mihitsy ry havana ny toe-tsaina tokony entina miatrika ny ady rehetra eo amin'ny fiainantsika. Mirosoa, aza matahotra. Ary izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra rehefa mahita zao tsika any amin'ny Exodosy, toy izy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely manao hoe lazao ny zanak'Israely mba handroso. Ranomasina ny teo anatrehany. Io zany ilay zavatra sarotra izay teo anatrehany, fa izy Andriamanitra hoe mirosoa. Ary izany koa nampirisihana antsika. Na misy zavatra sarotra, na misy olana goavana, na misy zavatra tena hoe manahirana eo anatrehanao dia mirosoa ry havana. Fa tsika tsy naman'izay miemotra ho any amin'ny fahaverezana, fa tena mila miroso tsika mba hahazahoantsika izay lazainy ny teny fikasana. Ary dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fahakamana matetika mpahazo antsika mantsy dia tonga dia ny miverin-dalana, na ny tonga dia miala, na ny tonga dia miemotra hoe tsy vitako ty, tsy haiko zany, tsy tanteraka zany, na koa mandefa n'ireny karazana fanahiana samihafa reny. Tonga dia efa alefa daholo zao karazana eritreritra ratsy samihafa zao hoe sao dia izao no hitranga. Tonga dia efa mieritreritra sady hoe tena ho vezana amin'io tsika, tsy hitafavoaka io saotran'izany, dia lasa pessimista. Dia rehefa ny olona ny tratra n'izay toe-tsaina hoe tsy mahita fa tsy ho olana eo anatrehan'ny olana izay dia vao maka izy zany manampitrotraka dia mazava ho azy fa tsy hiroso mihitsy izy. Ka tena tsy toe-tsaina miaraka amin'Andriamanitra zany fa miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia ndao miroso tsika, na dia misy aza ny fahasarotana, na dia misy aza ny zavatra sarotra izay atrehana. Ary baiko menanao koa zany amin'ity anio ity. Raha misy zavatra sarotra izay atrehanao aza mba miverin-dalana. Mora kely ny miala, mora kely ny miverin-dalana, fa aleo miroso. Fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Ary hitanao fa ny zavatra faharoa lesona tokony tadidintsika dia izao miomana koa ny amin'ny hiatrikady mafy. Rehefa hiroso ianao dia tadidio tsara fa izay lalana hirosonao izay dia ady. Isy ady mafy miandry ianao ao amin'io lalana izay hirosonao io. Ary tsy moramora mihitsy. Kanefa dia izao nampiomana ny tompo. Ary izany mahafinaritra eto amin'ity tantara satria natsony mihitsy ny mpianatra dia nilazany hoe zao avy ny hitranga aos izy. Nilazany hatramin'ny antsipiriany mihitsy. Ozy izy manao hoe hiakatra tsika ho any Jerosalema ozy izy dia ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy mpanoradalàna, ho elohiny ho faty, ho atolony amin'ny jentilisa, ho atao fiomehezana, androra azy izy hikapoka azy ary ahafaty azy. Izany hoe tena nahazavain'ny tompo mihitsy tamin'ny mpianatra zany ny zavatra hitranga rehetra mba tsy hahatonga an'ilay izy
ho zavatra hoe tsy apozin'ny mpianatra fa tena no manina tsara mihitsy ny sain'ireo mpianatra reo ahazaka, no manina tsara ny sainy mba ahatonga azy ireo ho voavoatra tsara mihitsy ka rehefa tonga ilay loza dia efa miomana zany ireo, dia efa olona voaomana hiatrikady zany ireo. Ary zany ny tena fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia rehefa miaraka amintsika dia mampiomana mandrakariva izy ny amin'ny zavatra izay hitranga mba hahafahantsika manana saina vonona tsara hiatrika ilay zavatra. Ka rehefa iroso ianao dia tadidio ary fa tsy moramora koa lalana izay irosonao io, fa ho be dehibe ny ady, be dehibe ny zavatra izay ho atrehanao sy ny fahoriana tsy maintsy hiaretanao amin'io zavatra izay irosonao io kanefa dia izao miomana sahady. Atanjao ny saina, zay zany ny dikany, atanjao ny saina fa efa nampioman'ny tompo sika zany zao ny amin'izany. Ianao fotsiny zao raha hoe iroso anaraka an'Andriamanitra dia tiadio tsara fotsiny ny tenin'Andriamanitra hoe ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny amin'ny anarako. Dikan'izany zany tena isy fankalanao. Izay olona te hivelona amin'ny toepara araka an'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehina, tsy maintsy enjehina. Ary rehefa tena iroso ianao ry havana, ny devoly tsy faly. Ny devoly fotsiny dia efa aniraka olona samihafa anankirotana ny fiainanao, amodika ny fiainanao amin'ny lafiny samihafa. Dia indray tsika kakany amin'ny hoe arakaraka ny vavahako toy vao mainka to potika ny fiainako, to tsy manjary ny zavatra rehetrarehetra fa ahoana izy zany. Dia eo tsika dia lasa kivy eo. Nefa ny tompo efa nampiomana antsika ny amin'ny hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Aza lany andro miferinaina, aza lany andro mifanometsiny, aza lany andro ny amin'ny fitomaniana sy ny amin'ny fitarenana samihafa ry havana, fa manana tanjatsaina fa efa nampiomany tompo sika ka rehefa mitranga izy dia avelao hitranga fotsiny, fa fantatro ny tompo izay ataony ary fantatro ny tompo hoe zakanao io matoa asehony aminao. Fa mila manana endurance isika, mila manana ilay faharetana isika ao anatin'io zavatra izay irosontsika, fa tsy moramora akory ny azahoana ny voninahitr'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ny fandraisana ny amin'ny farany. Ary izay mihitsy ny lesona fahatelo izay tiako tadidinao ny amin'ny hoe miomana ho amin'ny fandresena. Satria rehefa nampiomana ny tompo dia tsy nampiomana ady fotsiny izy fa nampiomana koa izy ny amin'ny hoe afaka telona izy dia hitsangana indray izy amin'ny 9:7. Zany hoe efa nampiomany sady zany ilay fandresena any amin'ny fiafaran'ny ady. Efa nampiomany sady fa izy voninahitr'Andriamanitra iseho aorina n'io tantara izay mitranga io. Efa nampiomany sady fa hanao fahagagan'Andriamanitra any amin'ny fiafaran'io tantara io. Ho aseho an'Andriamanitra ny heriny. Mandeha foana aloha ny asan'olombelona ny amin'ilay hoe mikapoka, mandrora, manao an'tiratra rehetra ity, fa ho avy ny fotoanan'Andriamanitra izay ananganan'Andriamanitra hatramin'ny maty aza anehoan'ny heriny sy ny voninahiny. Ary rehefa hitantsika ny zany tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely, rehefa tena niroso izy nosokafan'Andriamanitra hatramin'ny ranomasina, nandiha tany maina ataony zanak'Israely. Izay ilay famonjen'Andriamanitra, izay ilay herin'Andriamanitra ho asehony any amin'ny farany. Raha ohatra ianao ka tsy mihemotra, raha ohatra ianao ka miroso, dia ho hitanao izay voninahitr'Andriamanitra goavana be izay. Fa Andriamanitra ny ravina tena teany eo ny heriny amin'ny fiainantsika ary tena raha tsy misy zavatra goavana atrehantsika mihitsy tsy ho hita izay herin'Andriamanitra izay. Fa indraindray aza asehony mihitsy ny fahafatesana mba hanehoan'ilay maha-Andriamanitra manangana ny maty azy. Aseho an'Andriamanitra mihitsy ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahany maneho an'izay fahalehibiazany, ahafahana miteny manao hoe tena tsisy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah tokoa. Fa tena rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tena tsy misy ny mahatohatra. Ary mila manana an'izay le fomba fijery zay tsika ny amin'ny hoe efa le fandresena sady no hitako, efa le fandresena sady no antenaiko. Fa rehefa manana n'io fanantenana io ianao miroso dia manana endurance ianao. Ny olona manana espérance no manana motivation iroso mandrakariva satria efa hitany sahady ny victoire miandry azy eny amin'ny farany. Ary zany ry havana mila ianarantsika zany. Rehefa ao anatin'ny ady sy ny olana izay atrehanao aza dia faly fotsiny mibanjina ilay olana dia mandinika ilay olana eo fa tonga dia efa jerevo sahady ny fandresena izay efa miandry ianao any amin'ny fiafaran'ny dianao. Fa izany mihitsy no nataon'i Davida rehefa niady tamin'i Goliaty izy. Anio izy no alorana ny Jehovah ny alà eo ampelantanako ary omeko ny voromanidina ny fatin'ny alà. Mbola tsy maty Goliaty ny sary efa hitany anatin'ny sainy dia sarin'ny Goliaty maty ho an'ny voromanidina. Izay le finoana ary izay le fanantenana, izay le fahatokinan'Andriamanitra izay miaraka amintsika. Ka na dia eo aza ny zavatra sarotra izay atrehanao dia efa minjo sady ianao fa hoe ataon'Andriamanitra mpandresy aho, mbo ataon'Andriamanitra mpandresy aho. Ary izay mahatonga antsika hoe tsy tokony hatahotra mihitsy isika, tsy tokony hanahakory ny amin'ny zavatra izay atrehanao
fa efa ho ataon'Andriamanitra mpandresy ianao ary azon'Andriamanitra tanterahana tsara le hoe ataony manoatra noho ny mpandresy sika miaraka amin'ny Jesosy Kristy ilay efa tia antsika dia mahireza ry havana matokia ny tompo aza miala amin'Andriamanitra fa hain'Andriamanitra ny zavatra ataony hitan'Andriamanitra olana goavana izay atrehanao io fa miroso fotsiny dia aza matahotra dia manana faharetana fa ho mafy ny mety ho atrehanao mandra-pivoakana ho mpandresy ao anatin'io zavatra goavana izay atrehanao io kanefa dia izao efa tsy njovy sahady ny fandresena izay miandry anao any amin'ny fiafaran'ny tantara satria tsy maintsy mandalo azo fijaliana vao mandalo satrom-boninahitra ho an'Andriamanitra reny ihany ny voninahitra ho amintsika kosa ny faherezana amen.